Manaritra ny arahaba tokolasy sy toboavy manaraka hatrany ty fandarina zany malaza ity. Efa mitady hisy tsirim-panantenana kely amin'izao fotoana izao ny mikasika ny fikaonan-doha satria raha ny lohateny-baovao tamina gazety mpiseho isan'andro na gazety mpiseho isan'andro amin'ny teny vahiny na amin'ny teny malagasy dia samy namoaka amin'ny lohateny avokoa ny amin'ny hoe fahavononan'ny FFKM na ny fiombonana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara hampiombona ny mpanao politika mba handinihana ny raharaham-pifidianana sy hisoroana izay mety hitranga amin'izany raharaham-pifidianana izany. Raha nambara tao anatin'izany vaovao samihafa izany dia ny any ho any amin'ny faraparan'ny volana marsa any ho any no kasaina eo anivon'ny FFKM ho ihany loharanom-baovao fa hanatanterahana an'izany fampihaonana na fampifondronana ny mpanao politika izany mba ho latabatra boribory anankiray hikaroka vahaolona ho an'ity Madagasikara ity. Efa ela ny rehetra no naniry izany fandraisana andraikitry ny ray aman-drenim-piangonana izany. Efa ela ihany koa ny rehetra no nieritreritra fa tokony misy ny fikaonan-doha na fifampiresahana amin'izay fomba hiantsoana azy fa ny zava-dehibe dia hoe ahoana no ahafahan'ny rehetra mandray anjara ao anaty latabatra boribory ka na mpanao politika na fiarahamonim-pirenena na fikambanana tsotra na heverina fa ray aman-dreny manana ny asony eto amin'ny firenena izay olobe ara-drazana ohatra hatramin'ny mitondra fanjakana dia hifandinika ary hifampiresaka mahakasika indrindra ny fiainana firenena amin'ny ankapobeny. Mampanany be sy maro manko ny fifidianana ho avy eo raha toa ka ratsy karakara. Isika mandrakariva dia efa nametraka fa ny atao hoe fifidianana dia mialoha mandritra ary ao aoriana izany fifidianana izany ka mila fikarakarana sy fotoana matotra izany mba ahafahana mikaroka an'ilay hoe fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika ary fifandimbiasam-pahefana tsy misy raorao na romoromo. Izany ny fanirian'ny ary ny tady ray aman-dreny tokony handamina izany ka araka ny nambaran'ny FFKM dia hoe ny manodidina ny fifidianana no tokony dinihana ao anatin'izany fihaonana izany. Cadre juridique électoral hoy ny teo anivon'ny von'ny Europeana Christian Preda rehefa nandalo teto Madagasikara tamin'ny taon-dasy iny. Zareo izay nanao fitsidihana tombana ho an'ny fanomanana fifidianana teto Madagasikara tamin'izay fotoana izay ka nilazan'izy ireo ny amin'ny hoe ireto ireo lafin-javatra maro izay tsy maintsy ilaina fandinihana ho an'ny hery-velom-pirenena rehetra eto Madagasikara. Saingy nadikan'ny fitondram-panjakana ho fanozongozonana ny toerany izany faneho-kevitra nataon'ny von'ny Europeana izay nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny taon-dasa izany. Raha niala teto Madagasikara ihany koa ny maso-voe amin'ny von'ny Europeana dia anisany mbola nilaza ny tokony hisian'izay fifanantonana eo amin'ny vondron-kery mpanao politika samihafa eto Madagasikara izay ka izy ary dia niteny misy ny amin'ny hoe eo amin'ny fitondram-panjakana sy eo amin'ireo antoko politika samihafa izany mba tsy ilazana hoe ny antoko-panohitra. Nambarana ny fitondram-panjakana rehefa nisy fihaonana teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha rehefa nihaonana tamin'ny partenaire technique et financier na ny PDF na ireo mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bolan'ny Madagasikara ny amin'ny hoe tsy hiditra amin'izany fifampiresahana na fikaonan-doha izany satria tsy misy krizy hoy izy ireo eto Madagasikara tamin'izany fotoana andro izany tamin'ny herintaona izany. Kanefa rehefa mijery ny zava-misy eto Madagasikara dia vao may niomby ilay krizy izay nafen'ny fitondram-panjakana teo masony sehatra iraisam-pirenena ka lazana fa tsisy krizy. Ahoana moa tsy resahana amin'izany? Krizy ara-tsosialy, krizy ara-ekonomika, krizy eo amin'ny androm-panjakana, krizy amin'ny samy ao anatin'ny mpitondra fanjakana ary krizy ara-politika izay taratra ety ivelan'ny fifandomana sy ny fatahorana ny mpitondra fanjakana ny faneho-kevitry ny mpanohatra izany resantsika izany. Ary ny fiforonan'ireo vondron-kery mpanohitra samihafa izay mijoro ho manohitra izao fitondram-panjakana izao dia krizy ara-politika ihany koa ny anaran'izany. Ka na nosarotsaromana ny takotakomana na fiham-penina tsy ho hita ny sehatra iraisam-pirenena aza dia mipoitra ihany na fenina fa misy krizy tokoa eto Madagasikara. Ka raha tamin'izany fotoana androany nefa mba nisoroka dia mialoha ka tsy niavinavina ara-pitenenina ny fitondram-panjakana fa nisokatra ary nandray izany tolo-kevitra avy any sehatra iraisam-pirenena izany rehefa tsy nihaino ny fitakiana anaty nataon'ny mpanohatra dia mba farafaratsiny nihaino ny tolo-kevitry ny sehatra iraisam-pirenena dia efa mba mety misy zavatra vaovao kely ihany taty aoriana na amin'izao fotoana hitenenantsika izao. Tsy izany nefa ny zavatra nitranga fa ny andry izay mety ho fandondomana samihafa.
ny andry izay tena hoe fitarany rara mafana teto Madagasikara mitondra fanjakana ka izao tonga amin'ny hoe handray ny andraiky ny FFKM arabaina sady isorana amin'izany fijoroana izany. Ny fanambarana ofisialy izay manambara an'izay fiantsoana mpanao politika izay na ny vondron-kely samihafa izay na fiarahamonim-pirenena na fikambanana tsotra na ireo tonteny ara-drazana na ny fitondram-panjakana dia andrasana hivoaka eo anivon'izany fiangonana kristianina eto Madagasikara izany, ary ny fiandrasana ihany koa ny amin'ny mety hitondrana izy ireo amin'izany fihaonana izany sy ny amin'ny roviana ny daty. Mandrakariva manko dia miteny foana ny mpanao politika ny amin'ny hoe zava-dehibe ny hanajana ny lalàna, ary ny fanajana ny lalàna dia ny fahatapera mandà ny filohan'ny repoblika ka hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo. Eo indrindra ny tsy maintsy hanaovana fandaminana tsara mba ho tomombana hoy isika ary tsy reraka tsika amin'ny teny an'izany, satria betsaka ny ady hevitra tokony hodiniana mahakasika indrindra ny raharaham-pifidianana ho tanterahana eto Madagasikara. Fa ankoatran'izay mbola misy raharaha ara-tsosialy vahoaka tokony hodiniana ihany. Efa niresadresahana izany tamin'ny dinikasa iombonana izay nikarakarainy ny komity teknika iombonana izay nikarakara izany teny tsy azo tafo Behoririka teny. Ny aminy hoe ankoatran'ny raharaham-pifidianana dia mba tokony hidinika kely ihany ny raharaha mahakasika ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny ireo vondron-kely samihafa eto Madagasikara. Karabaina tonga soa raha ohatra ka tonga amin'izany, satria tsy vita amin'ny fanjakana irery intsony ny mamaha ny olona mivoaka malagasy amin'izao fotoana izao, ary raha malala fa sepotra tsy tafavoaka tohana ao anatin'izao kizo tokony hivoahana izao ny fitondram-panjakana, ary mitady lalan-kivoahana any ery io manova gouvernement io tratra motion de censure, ary hatramin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena aza dia mbola mitsangako fahavalo amin'ilay fanjakana ihany amin'ny alalan'ny kabary izay ny antefa tany amin'ny filohan'ny repoblika, ary mikitikitika indray ilay toerana ao Mahazo Arivo misy ny laban'ny prime ministre lehibe any gouvernemanta. Reny rehetra reny ny antsika ilazana fa ny krizy mitoetra fa mbola atahorana ny krizy aorian'ny fifidianana raha ohatra ka tsy voalamina mameloha. Tsika nefa ny zavatra mila dinihana ao anatin'izany mba tsy ilazantsika ny amin'ny hoe ny fomba fanomanana ny fifidianana amin'ny ankapobeny mihitsiny dia tokony hidikevitra. Efa nandroso sosokevitra amin'ny hanatsarana ny CENI sy ny fomba fiasany ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Toamasina voalohany ary Matoratsiraka Roland, ka heverina fa mbola tokony hatsaraina izany sosokevitra izany, ary tsy tara raha ohatra ka misy ny fihaonana any amin'ny farany volana Marsa any ho any ka hanatratra ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena any amin'ny volana Mai any ho any ihany koa. Ankoatran'izay dia hoe mbola misy anjara andraikitry ny gouvernement hanatsara ny fifidianana raha toa ka hoy isika mikendry hanatsara sy isin'izay filaminana izay ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny. Mivoaboasantsika ity loha hevitra anankiray ity satria efa ela no nitakiana azy, satria ihany koa mba heveriny rehetra fa tokony hiaina am-pilaminana an'izay Madagasikara, fa tsy andalo olana raha-pifidianana ao aorian'ny fifidianana izay mety miseho arak'izay efa nahazatra teo aloha. Izany raha teo dia azo lazaina fa manome antoka ny CENI mba hanana fikarakarana matotra ary fikarakarana mba holovain'ny taranaka, ho resahan'ny taranaka ny amin'ny hoe CENI mba mitondra fanavaozana sy mitondra souvenir tsara ho an'ny malagasy no misy ny CENI 324 fa tsy CENI napiditra ady hatrany ho an'ny firenena indray raha toa ka mbola miziriziry amin'ny mety hoe tsy fahaizana mandrindra sy mitantana ary miasa amin'ny raharaham-pifidianana izany. Misy dia tana fanjakana na tiana na tsy tiana ihany, satria ny fanjakana ihany koa no manome vola hiasan'ny CENI, ary ny fanjakana ihany koa no manatanteraka ireo didy aman-dalàna samihafa ahafahan'ny CENI manatotosa izany asany izany. Resahantsika tahaka izany ity raharaha ity satria aito io ray aman'onja, ary ny lalàna dia natao hampiarina ka tsy maintsy hatrika fifidianana amin'ny volana Novambra sy Desambra ho avy io. Izany indrindra no tsy maintsy mahamailo ny rehetra ka hijoroany ny ray aman-dreny, satria moa efa rava ny fepi-taom-piasan'ny CFM na komity fampihavanana malagasy dia mijoro zany ankehitriny ny FFKM. Efa nanao ny ataony ary niezaka nitondra sy nikaroka fandaminana teo anatrehan'ny fitondram-panjakana ny ACD2 izay anisan'ny miaro ny demokrasia sy miaro ny fanjakana tan-dalàna, ka heverina ihany koa fa mba samy mba mitondra ny anjara birikiny ireo androm-panjakana sy
azo lazaina fa andry iankirana ara-moraly hitondra ny tsaikefany, hitondra ny traikefany manoloana n'izay mety ho fanahina nisy ny korotana raha sanatrian'izany ka manao kilalao maloto amin'ny fikarakarana fifidianana ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny CENI izay nomeny lalàna hikarakara izany miaraka amin'ny ACC. Ampitsika ny fandalinana arakaraka ny fivoaran'ny vaovao fa vaovao mafana moa izany dia nentsika atao anatin'ity fandarana ity. Iny isika fa hanokatra ady-hevitra bebe kokoa ity fasahin'ny FFKM ity fa hatreo aloha ny androany. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.